mba nahalala zay hoe fitia fa tsy amin'I Neny tozany jony amin'ny Dada malala ay ny fity marobe tsy sahala fa tamin'izay ao nandeha teny Anosy nitsangatsangana isan'alahady Nahita olona roto nitosy ka niantso Dada sarao fa miady aleo iady fa samy tanora fandereana katoizo ny sotra fa raha iteny azy eo fotsy ny rora fa tamin'izay ao tsaroko toporitra nentin'I Dada ao nitady alala kindreoko nisy ny fanatry molotra ay ono miady fa olona dala mpanin'injay ao 50 taona efa mbavatonjaza tam'izany de sanjisanji rehefa tafahoana amin'ireo vatonjaza toay fa zazavavy iray tamin'ireny no niantso ay hoe avine ela tsaroko tsemboka vona hateny hoe feon'anjely ariveno niantso nandeha teny Anosy indray andro mamiratr'izay tsy sotry izany ny fitositosy ka de nivoady ny mandrak'izay fa tamin'izay ao natony ny mora nomeny molotra malemilemy ny fampikasoka taoko ny rora nahazo fika tsy beteny teny atseo vo fantatro hoe ny fitia dia midada nahineny rery fa ny olondrony fanatsotoria no tena fototry poirany reny ka tsy adio la elabe iri fa olondroa mifankaty tsika tsy molotro la elabe iri fa toloto